eo amin'ny tontolon'ny kanto sy finoana kosa no amaranantsika ny vaovao roapolo ary ny mpifaninana farany atrika ny dingana famaranana ao anatiny ilay fifaninanana celebrations voice andiany faharoa tanterahana amin'ny alahady fasiony roapolo ny volana septambra ho avy izao eny amin'ny FJKM Feno Arivo. Dingana famaranana ny celebrations voice andiany faharoa no tanterahana amin'ny alahady izao eny amin'ny FJKM Feno Arivo. Roapolo ny mpifaninana iatrika izany manazava ny mpikarakara raha manambitana Richard. Ireo roapolo voalohany miditra ao anatin'ny dingan'ny famaranana zany dia mba omena tombony manokana miditra amin'ny alalan'ny tony atao hoe villa itony zany dia ny villa celebrations voice ary indrindrindrindra araka ny efa hita eto ihany koa zany dia ny famezana tombony fahatelo dia ny fanaovana nyity zomba ity anokatra an'le ananana le capacité pulmonaire zany ananana ireo ankizy ireo souffle zany amin'ny atao hoe hira idirana eo amin'izay matianina eo amin'ny sehatry ny hira sy ny muzika fitoriana ny filazantsara izay. Ny finale moa zany dia amin'ny alahady fa 7 ny volana septambra izao zany hitantsika ao amin'ny FJKM Feno Arivo izay mankalaza ny 50 amin'ny 100 taona amin'izao fotoana izao. Ny vola azo rehetra amin'ny fanatanterahana ny izao hetsika izao dia entina iray manontolo entina manontolo zany amin'ny fantarana an'io fiangonan'io anatin'izao fankalazana ny 50 amin'ny 100 taona izao. Amin'ray ora ny fidirana amin'ny alahady zany miaraka amin'ireo ataontsika hoe invité surprise na ny guest zany Mpifaninana roapolo miandamiambavy no ifanitsana amin'izany ary roa ihany no ivoaka mpandresy. Ahitana lehilahy enina sy vehivavy 7 eo amin'ny salataona 8 no miakatra. Ho fanatsarana ny iseho farany dia natokana teny amin'ny villa ireto mpifaninana ireto. Anisa araka izany ny famerenana adiny isan'andro nandritra ny 3 andro fahatsapan'ireo tanora ny fisian'io villa celebrations voice io. Afahana ohatrany hoe fahaiza miaina hoe ohatrany olona indray mahafantatra olo-kafa dia miara-miaina aminazy dia mahay mifanara tohatra zany. Ohatrany hoe mifandray relation vaovao amin'ny namana. Manao amin'ny lafiny répétition? Répétition mazana ihany le izy. Raha manokana zao izy mbola tsy haiko, mbola tsy henoko. Efa henoko fa mbola tsy nianarako mihitsy. Nanontolo na ina dia tamin'iny ora iny ihany dia. Hoanao zao inona style hoentinao amin'ny fifaninanana farany? Jazz ihany fa ohatrany hoe zavatra milamina un peu classique fa jazz le izy afakany. Na hita zava-baovao sady concentré kokoa amin'ny fiomanana amin'ny finale amin'ny lahady. Manao na le répétition ty? Enjakenjana ihany adiny 3 eo tsy maintsy mamerina aloha miandry toro dia rehefa tonga ny toronao dia eo indray aloha dia coach indray mampandefa anao manao toro eo foana eo foana ianao mihira eo foana mandrerandrera. Manao tokonay? Ambony dia ambony sady manantena matanjaka tsara. Loka goavana no miandry amin'izay ivoaka mpandresy amin'ity celebrations voice toy ity ary tsy ahivina fa ao anatin'ny fankalazana 50 taona ny FJKM Feno Arivo ity hetsika ity. Dia izay fanadihadiana izay ary no mamarana ny vaovaontsika misaotra anao mananaraka izany hatramin'ny farany metraka ny filoha mandra-pitafa indray.